Salama daholo eo findao raha resantsika ny voka-pifidianana izay voka-pifidianana vonjamaika moa izany fironam-bokatra ny maramarina kokoa mahakasika ny fifidianana sombavim-bahoaka izay voa nataontsika tamin'ny 20 Mey lasa teo iny ka ao boribory-tany faharoa ny ompanantsika ato anatin'ity video ity izay maro no mametra am-panontaniana amin'izao amin'ilay hoe moa ve mbola mety ho lany i Lantorakotomanga sy Jojoby izay kandidana tolotry ny Irmara ao boribory-tany faharoa ao sa ahoana ny tena fandehany ao boribory-tany faharoa ao amin'izao fotoana izao ka io no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny like ny video antsika ary tsarovatra ny abonné amin'ny chaîne-antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video azy lefa sisy tomatatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary mbola azo antenaina ve ny halany any Lantorakotomanga sy Jojoby izay kandidana tolotry ny Irmara ao boribory-tany faharoa ao Antananarivo ao amin'izao fotoana izao io ny fanontaniana mipetraka ny raha mahalala ary ny raha nahita fa i Lantorakotomanga dia isan'ny vehivavy manam-pahaizana ary raha eo amin'ny resaka politika izay dia manana traikefa raha izany Lantorakotomanga izany satria efa sombavim-bahoaka tao boribory-tany faharoa izy ny 5 taona lasa teo ka isan'ny tombony ho azy zay fananany traikefa eo amin'ny resaka politika izay izy raha teo moa dia olony lalàna satria amin'ny mahampahay lalàna azy dia manantomby ihany koa izy eo amin'ny resaka fampitambarana an'izay fahaizana lalàna eo amin'ny resaka politika izay satria olona nianatra izy ary manam-pahaizana raha izany Lantorakotomanga izany tombony ho azy ihany koa ny fananany any Jojoby izay Leroy Desalegy sady ray aman-dreny mpanory hevitra no isan'ny tian'olona avy any avaratra any satria raha atao jery totika ny faritry ny boribory-tany faharoa ny ankabeazan'ny olona dia saingy-mpiavy avokoa indrindra fa eny amin'ny faritry ny ambohiposy ny manodidina iny dia olona mpiavy avokoa fa tsy dia misy olona avy afovoan-tany loatra amin'ny manodidina iny ka izay no tena isan'ny mahatombo ny lehibe anankiray ananany any Lantorakotomanga any Leroy Desalegy na Jojoby zany izay miara-dia aminy ao anatin'ny bentetokana izay natolotry ny Irmara amin'ny boribory-tany faharoa iny raha miresaka any Jojoby zany no isika dia ataoko fa tsy misy tsy mahafantatra an'izany Jojoby zany manerana ny nosy na koa any ampitandranomasina any satria amin'ny maha Leroy Desalegy azy sady mpamorona io gadina Salegy io azy dia izay nahafantarany be sy ny maro azy satria manana ny lazany izy eo amin'ny resaka ny lamozika izay ary azo lazaina fa tena lezendy raha izany Jojoby zany ka amin'ny maha lezendy azy izay araka ny fitenenana izay hoe izay ela nietezana ka lava volo noho izany dia olona tena ampitraikefa raha Jojoby zany eo amin'ny fiainana ara-tsosialy na koa amin'ny maha ray aman-dreny azy satria ny ray aman-dreny zany moa dia natao hanoro hevitra hanoro lalana ary mba hitondra amin'ny lalana izay tokony hizorana ka mety noho ny fahatany amin'ny Lantorakotomanga an'izay traikefa izay ananany Jojoby izay no nahatonga azy nanapa-kevitra efa hatramin'ny 5 taona lasa izay no hiaradia amin'ity Leroy Desalegy ity izay efa natolotry ny fitondrana ihany koa moa zareo tamin'izany fotoana izany ka iny fa niarany rotsaka ao sombavim-bahoaka zay izy ireo ary ao anatin'ny bentetokana no misy azy reto tamin'ity taona ity izay natolotry ny Irmara izay miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina moa izany maro sahady ny miresaka amin'ilay hoe raha toaka izy roa reto mbola tafiara-dalana tamin'ity indray mitoraka ity midika izany fa tena nahazo tsodrano tsara avy tamin'ny ray aman-dreny Jojoby izy ireo satria nahafantarantsika Jojoby zay ihany koa moa tato ato zay dia noho ny fanomezany tsodrano an'ireo tanora mba hahatonga ireo tanora tena hamokatra ka iny izay niteraka resabe tao amin'ny Facebook tamin'ny tao andasa iny moa izany resaka tsodrano Jojoby izany amin'ny fitaovana malagasy moa dia tsara ny tsodrano ary
midika rehefa mahazo-tsodrano zay dia misokatra ny lalana amin'izay zavatra rehetra izay ho kasaina atao. Ka tamin'ny tindray mitoraka aty amin'izay dia ohatra ny hita taratra fa ny hena ny vato azon'izy ireo raha oharina tamin'ny 5 taona lasa satria nisafidy ny kandida izay miaraka amin'ny volana firaisan-kina ny vahoaka ny boribory-tany faharoa ao, izany hoe nisafidy any Rastany zany izy ireo raha ny vokatra vonjy-maika izay voaray avy teny amin'ny CNI aloha hatreto. Ahina arak'izany ny mety tsy hahalany anireto kandida roa tonta izay ao anaty bulletin tokana izay natolotry ny Irmara amin'ny boribory-tany faharoa iny raha toa ka mitohy izao vokatra azon'ny Rastany izao satria manantombo dia manantombo Rastany amin'izao fotoana izao eo amin'ny salanisa sy ny vato azo tao anatin'izay boribory-tany faharoa izay. Na dia manantombo aza aloha i Rastany izay kandida natolotry ny vovolany firaisan-kina ao amin'ny boribory-tany faharoa ao amin'izao fotoana izao tsy midika nefa izany fa mety ho izy ny handresy ary higoka an'izay fandresena izay any amin'ny farany satria mbola maro ireo izay an-tanantohatra handehanan'ireo vato ireo. Ao ihany koa ny HCC izay mbola tompony teny farany amin'ny famoahana ny vokam-pifidianana ofisialy amin'izay fifidianana sombavambahoaka izay. Hatreto miandry am-pitonina aloha ny voakany Ambohipo manoloana an'izay vokatra azon'ny Rastany izay aloha tamin'ity fifidianana sombavambahoaka ity. Manoloana an'izay fiovany safidin'ny vahoaka ao boribory-tany faharoa izay dia maro sahady ny maneho hevitra manao toy izao manaraka izao satria raha asiana jery totoka kely voatsela izay isika nahita any olana izay nisy teo amin'ny jojoba sy ilay zanany vavy izay somary nahamenatra ihany tao amin'ny Facebook tao moa izany no nataon'izy ireo izany raha nisy zanaka vaviny izany ka zavatra tokony ho vita mangina tany an-tokantrano satria hoy fitenenana manao hoe ny lamba maloto dia tsy tokony ho sasana eny anivon'olona maro eny fa tokony affaire de famille zany dia ny reglena tao anatin'ny la famille ary amin'ny maharay aman-dreny azy sy amin'ny mahazanaka ilay zanany izay dia tokony ny fampiaino ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa tsy avy hatrany dia samby noentim-po indrindrandrindra moa ilay zaza tena noentim-po naneho ny tsy fahafaliany manoloana ny zavatra izay nataony rainy hoy izy tamin'izany fotoana izany. Ka mety hoy izay hoy ireo sasan'izay mpanara-baovao no nahatonga an'izao fiovany safidim-bahoaka tampotampoka izao satria nandritra ny fampielezan-kevitra moa initranga iny no niseho ka mety ho hisy impact goavana tamin'ny fampielezan-kevitra izay nataon'izy ireo moa iny raharaha izay mahakasika aferan'izy mianaka iny. Fa ao indray kosa ireo sasany izay milaza sy maneho hevitra manao hoe mety efa fotoanan'ny Rastany kosa ny tokony hitondra amin'izay satria efa teo ireo izay niaradia tamin'ny mpitondra teo aloha ka efa hita ny zavatra izay nataon'izy ireo fa aleondray zany mba olom-baovao ndray ny hitondra ka ho iteo ndray ny afitsoko an'ilay mpitondra vaovao izay nosafidian'ny vahoaka satria ny ankabetsahany vahoaka moa mangitaheta an'izay fiovana zay ka mety izay no nahatonga ny vahoaka ny safidy an'ny Rastany fa tsy ny safidy any Lantrakotomanga sy Jojoby intsony tamin'ity indray mitoraka ity. Ka ny fehiny moa dia amin'ny mahasafidy zay satria fifidianana izany dia safidy ary malalaka ny tsirairay haneho ny safidin'izay mety maro ny olona izay tsy mitovy hevitra ary samby manana ny fomba fijeriny moa ny tsirairay dia samby manana ny olona izay nieritreretiny fa hahavita hisolo vava azy nefa amin'ny mafifidianana izay dia izay mahazo maronisa ihany no lany. Ka araraotiko eto sahady mankahery an'ireo izay mety tsy ho lany ary mirarisoa ho an'ireo izay mety ho lany amin'ity fifidianana sombavambahoaka ity fa toy ny adinombolany mpianakavy foana moa io ho zay izay resy tsy akoraina ary izay mandresy tsy hobiana ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra hatrany. Izay ary moa ny masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy soatrasika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa ty milike ny video antsika ary tsy rovetrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nisy tangatao tagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.